zay zany ny fanehoan-kevitra no entinareo teo anivon'ny CRN no foron'ny professeur Zafy Albert fa tsy azo ekena kosa ny fandravana ny anteny miram-pirenena raha toa ka tsy arahana ny voalaza lalam-panorenana hoy ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka Naivra Oldinina voafita ao anatin'ny boriboritany fahadimy Antananarivo renivohitra ho azy tsy hitondra any amin'ny fampiavana-pirenena velively ny fehi-kevitra tapaka ndamin'ny asabotsy lasa teo toy izao indray ny fanehoan-keviny. Tsy nitondra fampiavana-pirenena fa nitondra kosa amin'ny fanakorontanana ny fehi-kevitra ny fivoriana notariny FFKM teny Ivato ny herinandro teo hoy ny député Naivra Oldinina izay voafita tamin'ny lokony ny mapara androany. Fandikana ny lalam-panorenana ny fikasanandravana ny anteny miram-pirenena izay ahitana ireo olona voafidim-bahoaka hoy izy. Resabe koa tato ato ny hoe nisy fehi-kevitra teny Ivato ogavana toindray ny androm-panjakana ogavana ny anteny miram-pirenena fa tsy olona roa arivo latsaka kely eny Ivato akory izay CT niongana CST niongana député Tsilany no andidy eto amin'ny firenena akty zany nandrasan'olona tamin'ny FFKM fa raha misy tokony ogavana voalohany zany raha ny hevitra dia ny FFKM satria tsy ny FFKM marery ny fiangonana eto ampiavana ny lainazy fa tsy ampiady kotana ambony ambany daholo ny firenena ankehitriny tezitra ny sasany kotana ny sasany ka eo anatrehan'izay zany dia miteny amin'ny vahoaka zay va izay député raiky amin'ny 200 dia mirahina avokoa fa ny fitambaran'olona mifidy anareo be tsakalavitra no mifidy filoham-pirenena ka tsy zay nandrasana tamin'ny FFKM io fandrafy eto fa anangana ny atao ka zao zany mihita fa nitanjona teny dia ny anakorontanana ny andavana lalam-panorenana karaha sanatry vavana tilolela mitikizo amin'iny filoham-pirenena ka mbola ndika lalam-panorenana satria tsy olana aminay rahavanarapitso ny teny miram-pirenena io fa ny voalaza lalam-panorenana rahavany io dia ho volana orinan'io dia efa tokony mandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka vaovao fa tsy hoe rahavana akory dia solona assemblée constituante zay tsy fanaraka amin'ny lalam-panorenana ka raha mitsy bingo amin'izay ny filoham-pirenena dia ny ampesement anay koa ny tonga aloha dia no ampesement koa zay député hoe fandikana lalam-panorenana matetika zany dia voalaza lalam-panorenana azo atao ka izay ve nandrasana tamin'ny FFKM hoe raha vao ny assemblée dia raha vao ny filoham-pirenena ka raha manao fandravana ny anteny miram-pirenena ny filoham-pirenena ary manao ampesement ny solombavam-bahoaka samy miaraka reo dia ny referendum tokony atao hoe iza ny ekeny vahoaka andrava raiky amin'ny 200 tsy andrava olona ray raha zay ny mahasoa ka zay zany fokatratsy ka tsy naninenanay tsy nandraisanay anjara fa nakorontanana ohatr'izany zany fokatratsy nataon'ny FFKM teny Ivato. No mariny ity solombavam-bahoaka ity fa nizavan'izy teny amin'ny CCI Ivato dia vao mainka nanamafy ny fanapahan-kevitra efa noraisiny mapara amin'ny tsy andraisan'izy ireo anjara ny fampiavana-pirenena tariny FFKM. Nijery fotony ny fivoarany asa fanamboarana ny lalakely sy totoabato tetonany sana moa ity solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy ity niaraka tamin'ny fikambanana fanantenana tarin'ny filohany Andry Niala sy ny mpiara-miasa aminy androany. Vita eo amin'ny 100 ny asa ankehitriny. Ny solombavam-bahoaka mivady moa ny antoka manontolo lany tamin'ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa ireo ary ny commune Antananarivo renivohitra kosa no miantoka ireo mpiasa manao ny asa fanamboarana.